eo amin'izay pejiny trangam-piarahamonina izay hatrany dia lehilahy iray no maty nofoan'ny fiara tetsy Anosy Be omaly alina nanodidina tamin'ny fitora sy sasany na dia nentina tany amin'ny hôpitaly aza dia namoiny ainy ity lehilahy ity somary mifamafao ihany ny raharaha mahakasika izay fisehoan'ny loza izay dia araintsika ary ny sary tano any amin'ny fitora sasany ariva no niseho loza araky ny fanazavan'ny fianakaviana lehilahy iray antsoina hoe Tina no maty nofoan'ny fiara 4x4 fantatra moa fa olona miasa eo amin'ny trano fiantohana iray eny Anosy Be ihany no nitondra ilay fiara 4x4 nandona ny Tina ity naratra mafy ny lehilahy teo koa dia nisakananaingana ny taxi ary nentina tany amin'ny AGRA izy raha ny zavatra hitako aloha dia nandeha pitany arabe monsieur Tina dia tamevany le 4x4 avany amin'ny rond-point avany Anosy Zato dia voadonan'le nidominy efa nahazo sisiny monsieur Tina dia nidominy tamin'ny sisiny iny dia izy efa nitsirara teo ny hitako teo ampitany mpivarotra fanaka dia teo tamin'ny valo latsaka teo na dia teo ary ny fitsaboana izay natao an'ity lehilahy ity dia fantatra fa namony aina izy androany maraina ny nahagaga ireo nanatry maso ny loza nefa ny fihetsiky ilay lehilahy izay tomponantoka tamin'ny fandomana ny Tina ny azakazaka n'izay sy zanaky monsieur Tina dia nandalo le nanontany an'le ramose nitsirara be aloha monsieur Tina ny hitako dia rehefa nampiakarina tao anaty tôbila izy dia lasa nandeha dia rehefa aveo niteny tamin'le ramose zay hoe ahoana ny fandehan'io ramose dia tsy efa nomeko veo izy ny frayana taxi na konkombola dia davinareo dia nanoteneny le zanaky monsieur Tina vavy hoe inona mampitomany anjio izy fa nga izy maninona tsy alaonjy ary mba zany nandona anazy toy izay olo-kafa ozy izy dia rehefa teo zany dia navoakany amin'izay mibasiny dia raikitra taony sakorika dia tsy hitako tsony teo ihany fa teo amin'ny devant mama be olona nitangorona dia tsy nanapoaka basy izy fa be olona nitangorona teo dia tetetiky ny tsoka zany izy tsofoka any anatiny sy naraka le tomobile dia rehefa aveo nisy nesorony daholo le melahy teo daholo nareo izy fa inona nijorojoroanareo eto fa nga io avanareo sa inona nareo atreto dia tsy mbola voafaritra mazava ny tena zava-misy sy ny fisehoan'ity loza nahafatesan'olona ity mifankafantatra mantsy ilay nandona sy ilay voadona raha ny fitantaran'ireo nanatry maso ny zava-niseho dia eo ireo nilaza fa hoe nisangisangy izy ireo ka raha saika anitsaka isatra ilay lehilahy dia accélérateur indray no voatsindriny eo koa ireo nilaza fa hoe nisy nanosika ny Tina ka izay no nahavoadona fiara azy efa eo ampelantanan'ny polisy moa ny raharaha